Salama dole. Vitigna ny aferan'ny Romy Vos tany Angleterre zay inona moa zany I Romy Vos ihany no nidoboka amile afera fa ny sasany dia afabela afabela zany ny fotonana malagasy amin'ny justice en Angleterre fa misy justice française ndray ato ny amely fotonana malagasy ka tia anankiray ty mety tsy afabela amty zalahy mety tsy afabela amty zalahy misy article amo tsy hitako zany mbola an'izy fa le affaire Vos zany iza moa Romy Vos zany tany Angleterre iny de hoe izy rery ihany no tompon'andraikitra amin'ny kolokolo avolenta io nefa de aiza moa tsy afatarany gasy hoe izy moa ny tena tompon'andraikitra voalohany mikasika ny kolokolo avolenta io ny ina moa zany ny fivarotana re-pirenena fivarotana tanindrazana hatramizay hatramizao fantatry ny gasy hatrany zany fa tsy afa manoro tsika gasy justice any ivelany mba miezaka mba anale fotoana malagasy fa ina moa zany tamty aferany Romy Vos de nijanona teo aminy teo fa zavatra hoe tsy normal antsika gasy de zao maninona moa raha anome autorisation na orinasa avy any ivelany hitrandraka le anakibrantany Madagasikara maninona no président any farany ambony any no manosony an'lisy inona ny asan'ny ministère mine ka tsy tokony ao mine ve no mafantatra hoe inona ny enanatsika atao ambany tany ato misy technicien maromaro misy ingénieur amin'ny ministère mine reo ny afaka manao étude ny inona moa zany ny impact écologique an'io ny tombotsoa mety azony Madagasikara amin'io zavatra io ny détail rena mikasika le contrat de tokony ao ministère mine tokony anome autorisation en exploitation fa maninona mangana any amin'ny président satria izay indrindra le fandehan'izy izy ka ny nahafabelany zareo tamin'iny de hoe misy paniera de tany talakavana ny mpitondra no voaroeroy de le za tsy sakorano inina tsy zany fa le riry ipinon'ny vody rehetrarehetra fa tam Facebook tao fa hoe io fa hoenina ny opposition io fa hoenina rehetrarehetra fa nilaza fa any rajoelona tafity raha telefer io nefa jereo I Romy Vos any migadra zay ny zava-misy de manaiky ny olona rehetrarehetra inarany teninay eo satria zay ny ara-dalàna fa tsy normal fotsiny hoe maninona no hoe mandalo eto amiketo nareo mandoa vola nareo fa afaka miditra ary de any manosy le contrat ahoana moa nanany I Romy Vos fahefana hoe mandalo eto amiketo nareo fahefana vesa vitiny mivalina midoboky Romy Vos de nangina ny justice ina moa zany Angleterre ny anglisy zany any satina koa raha iny anglisy an'izay kolokolo arenany lany amidy laman'olo ny arenany lany tovozy alefa lany avelany any inona raha ina zany fa hoe misy orinasa anglisy ina moa zany lovalala kolokolo de miditra zay natin'izy fa de ny justice malagasy amin'ny dafiaran'ny Romy Vos io de ohatrany modikodra fotsiny na amin'ny fitsarana na amin'ny ministère justice na ny bianco na ny paka na ny zandara ny rehetrarehetra ao tsisy nietsika tsisy mbola notano olo maro moa zany fandeha zavatra iza ny tompondraikitra am'izany iza zao tsisy mikosa nefa le député iza moa ty Lantrakotomanga le tamile débat ne tam télé nilaza hoe tsisy mbola lana eto Madagasikara tantandalana de nikianiko izy nitsiko hoe madama de sahanao ve nilazany zany amin'ny télévision hoe tantandalana Madagasikara de sahanao milaza fa misy mbola lana Madagasikara affaire mikasika Romy Vos zany tsisy resaka justice malagasy mangaro mody fotsiny modikodina tsy hoe ahoana de vitiny ny anglisy mivaly ny tantarina asainy zao ny justice française ndray no hiditra antsehatra amina affaire hafa zay no fotoatiny iny fitaovako androany ny any ivelany rany sahirany na mikolokolo Madagasikara ka amty anakiraha ity justice française ty mety tsy afabelany
zalahy fitondranao satria zalahy fitondranao misy Cédric ao, misy Michel Blanc, misy tsy haiko iza koa ao manana 8 cm. Ka rehefa manana 8 cm la de mitanenena lahy ihany la kala 8 cm manaraka rehefa ny justice française no manao enquête momba lahy, enquête pénale. Ka nisy article navoaka ny journal Le Monde hoe resaka prédateur. Nametraka plainte en France i inga Roland Hubert Rasomaharo. Nitory ilola Rasomaharo. Fantatsika fa PDG ny La Grande Île, gazette La Grande Île. Nitory izy. Be koa entra le ry satria ianao ve anapigatrany ianao. Tsy zatra tsy ataon'ny olona anao any. Efa tokony ivoaka anao de hoe ny seky tsokany ray anao iny de tony andray anao fa hoe nitsokany ray. Fantatsika zany fa mirola dossier efa mazatra, efa tsy miandra mihitsy ny fitsarana malagasy manao an'io tamin'ny mbola Rajona, tamin'ny Beride, tsy iza dolo naovana an'io de tsy mba manao fika hafa, mbo fika hafa ndray ny dossier foronina fa de le même type de dossier fa saingy tsy rarahany koa satria iza moa lany afaka ikozy io, tsy afaka mikozy la mikozy la de la ndray koa militra ry, la ndray sambotra de la ndray voatifitra ry, tsisy mikozy na de fantatra reo efa mafanao raha vao misy olona tiana tazomana mpigadrana any ela de la efa tapitapitra le saza de tapabolana alohan'ny voana am'le saza iny de mirona dossier hafa ndray hoe la sekitsoky la de navoaka aloha taratasy hoe ty ny taratasy afahako voaka tamin'ny andro ny pénitencier araka tamiko tamizao any verina tao ny sekitsoky la de ato le Lola Rasomaharo de nitory ny fitondrana malagasy amin'ny fampiasana le prédateur satria inona moa kay zany araky ny filazan'ny Mediapart tany amin'ny volana oktobra tany daholo zany resaky zany fa tsisy hoe namorona tany oktobra 2023 de ananany fanjakana malagasy nampaniraka ny iza moa zareo amin'ny prédateur ao anaramaso ny olona maromaro de anatiny ao Lola Rasomaharo. Misy géolocalisation zany zay toerana alianao rehetrretra de fantatra zalahy. Zay anatin'ny telefone anao, iPhone anao de fantatra la daholo anatin'ny telefone anao. Ka zay zavatra zay illégal zay zavatra zay, espionnage illégal zay amin'ny lalàna frantsay amin'ny tany mandroso. Illégal tsy azo atao vie privée-n'olona. Ka na voan'ny zalahy tamin'izy ty frantsay le iza moa i Lola Rasomaharo. Ny olona rehetra azonao samborona daholo rehetra samborona ilana anao zao, ilana nangahatra, ilana ina moa zany an'olana la azo samborona daholo fa s'inclirangany samborona raha ty tsy napolo zalahy mihitsy hoe olona enjany ty rangahy ty frantsay le ry de any France izy nitory ilany fa frantsay koa de ho azy eo ala Angleterre la natratra teo la de tsisy accord d'extradition Madagascar sy Angleterre de vitavita eo na voeno koa le ry tsy koa satria za tsy hoany, za tsy andalo any orana. Mety misy any ny angamba ny Interpol, misy any ny mandat d'arrêt international. De hoe mety tsy ho samby zany ray andro any fa rehefa tsy voaka Madagascar la na amin'ny territoire hafa de mety an'iny. Fa saingy zao France frantsay no anaovana soketany la de justice française de nitory le ry hoe illégal zany ny anaovanao géolocalisation ny mombana ny téléphone satria illégal zany de voalazan'ny Le Monde ato moa zany fa tsy ara-dalàna ny samborana sy zatra hitazomana ny Lola Rasomaharo akoatra ny resaka prédateur io tsy ara-dalàna satria mampanao gazeta zany nanao zavatra izy niteny zavatra izy namoaka comme par hasard izy namoaka ny carte d'identité ny Andry Rajoelina tamin'ny gazety izy de ndray andro sa roa andro taorinan'io fotsiny de nisamborona izy ary amin'ny andro alina any amin'ny restaurant any samborona izy lasaina fa ianao nanao varotra tany tary anao na extorsion de fonds. Ny olona tsy drabo fantany tsara mihitsy hoe noho le zavatra navoaka tamin'ny gazety no amorona dossier samborana azy. De mety nidoboka tany izy de nanao extorsion de fonds la Madagascar justice misy mibaiko hoe la nanao zao tsy afaka amin'io la
Madagasikara azo atao zany fa saingy azo atao zay rehetrarehetra ao saingy tirana mantia nitorany France ary zay no anahirana ny fitorana malagasy zay manana 8 cm satria ny avocat nalainy iza mo nalainy aiza mo stele aza pourtant ndasa aloha atao recherche kely ny avocat nalainy loha Rasomaharo dia cabinet d'avocat zany William Bourdon sy Vincent Brengart ireo William Bourdon sy Vincent Brengart ireo da anisan'ny cabinet enjara a France dika zany enjana zany de no recherche rehetrarehetra izy mikasika zay zavatra zay de fantatra hoe iza ny olona naniraka hoe savant telefone an'io araho espionner olo io zavatra illégal zany ino moa zany vie privée sy protection de données sarotsany am'izany ny fanjakana amin'ny tany mandroso ka hita fa tsy ana Madagasikara tsony resaka fa France hoe frantsay ty anaovanao zao sady journaliste anaovanao zao de iza naniraka an'izy de araky ny filazan'ny Mediapart tamin'ny octobre 2023 de misy trasy zay zavatra rehetrarehetra ny ina mo zany tamin'ny anaovana géolocalisation an'ny lolakotra maromaro zany ny olona ny espionner ny fitorana malagasy maromaro fa segny le raika laty sady frantsay raika laty koa mbola nitory de enquête pénale io pénale zany ny azo ny olona izay naniraka hoe ty tanome numéro ty numéro de savant mikasika ny zavatra io raha zay de fa mamaraka an'izany illégal koa le fampiasana le ino moa zany logiciel prédateur misy farazavana be de aty mikasika ny technique sy ny juridique sy rehetra hoe iza ny tompony io nexa ny président ato hoe ina moa zany efa nampiasaina tamin'ny tany Libye io tany amin'ny ino moa zany Egypte io zavatra io de efa misy poursuite judiciaire sy ny toy to ato mifandrasavana zany fa ny m'intéressé atsika de hoe illégal ny fampiasana le prédateur hoe tsy azonao atao ny espionner indrindrindra ny opposition sy ny journaliste tsy azonao atao manao an'izany amin'ny lalàna international de illégal da plus an'izany ny vie privée n'olona tsy azonao atao koa no mitsikilo ny anao de pénal zany eloko be vava zany zavatra zany de ina koa no azam-ba de zay tany Angleterre vita iny fa zao ndray justice française ndray no anentsika ny zala aty Madagasikara aty fa ny masana fazy izy wise ala satria la manana an'le ina moa zany le 8 cm manana 8 cm wise io ala de la frantsay ala de tsy maintsy ina moa zany tsy maintsy i rendre compte ala amin'ny justice française justice frantsay ary io dangereux lavitra noho ny resaka romivosy ka hitatsika zay toyny fa zelo nametraka fitoriana i Lola Rasomaharo mikasika ny hoe ny espionner ny vie privée ny affaire mikasika anazy extorsion de fonds iny zany tsy fantatra nanaka avocat frantsay na izy niaro anazy mikasika ny zavatra iny fa de toute façon Madagasikara na diso anao na marina anao rehefa teten'olo diso la de diso foana fa hotorino hoe naninona no espionnerareo ny téléphone misy géolocalisation hoe nazaza lenao zany liberté ina moa zany individuelle zany de localisenao pénal zany ka raha ny France ny tribunal ny affaire de ianao frantsay de tsy maintsy rendre compte ianao amin'ny justice frantsay zay fandehan'ika de ina moa zany itoy ny tantara hitatsika ao ny toyny fa to tsy hoafabela ihany ny zala iry Cédric sy ny karazana to tsy hoafabela ihany teparty satria voalohany firenena
tsy manana lalana amina miliara nge nividianana dralany logiciel io ampisan'izany nijabaka satria i Nexia le Nexa niala-pa hoe zay tsy nanao contrat amin'ny firenena malagasy mihitsy zay tsy anna fa nandeha tany Madagasikara fotsy zany nanao présentation an'le produit hoe zao le produit ny espénance toetoa de aveo tsisy contrat nefa André Rajoelina tamin'ny nanao interview tamin'ny volana oktobra koa ngamba iny zavatra iny tamin'ny mpanao gazety vahiny de laza hoe zay ina moa zany nijerijerana izy fotsiny de aveo naverina le izy naverina le izy amin'ny avendralana de eo iny zavatra lazainy iny mihitsy no voaresaka ato voatazona amin'ny zavatra iny hoe zao de araky filazana ato araky ny ankentiny Mediapart de mbola actif io zavatra io zany hoe ny fanjakana malagasy mbola mampiasa any logiciel zay illégal ary misy poursuite pénale azo atao amin'ny firenena zay mampiasa amin'ny mpitondra zay mampiasa io zavatra io actif izy ato zany misoratra anatin'ity ato sira daholo ndray zany sira daholo